fantatra hoe zavatra tianao re zao e, satria mafy ny zavatra mitrangy eto ambonin'ny tany. Hitanareo le fahendrena ampiorina anao sy ampahery anao, anrotsorotsy anao hoe tsy mampaninona na ohatr' izao azy ianao, fa ny famindram-pon'Andriamanitra mbola afaka hiasa ny fiainanao ihany. Zany zao ny tianao re, marina fa eo ny famindram-pon'Andriamanitra, fa teteny aminao aza mampandefitra an'Andriamanitra ny amin'ny famindram-pony. Mahafantatra Andriamanitra, marary Andriamanitra. Raha fantatrao marina nefa tsy hainanao. Ny Apokalipsy 2:20 tompoko, ny 9:20 ny Baiboly dia milaza fa amin'izany fotoana izany ny olona manao ny tsy marina dia tsy afaka hiala amin'ny tsy fahamarinana izany, fa tsy mahazo aina raha tsy manao zavatra tsy marina. Maloto mbola hialoto ihany, fa izay marina kosa mbola noho ny marina ihany, ary izay masina dia nydroso fahamasinana hatrany. Daniela 2:20. Haleluia. Daniela 2:20. Maro no diovina sy ofitsiana ary ho zao toetra, fa ny ratsy fanahy kosa mbola nao ratsy ihany. Ary tsisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra, fa ny endry no ahafantatra. Ny faratsy-panahy zany manakatona fahalalana, manakatona mivavahady ny fahalalana ny marina. Satria rehefa nandray position ianao, azo aina sy hainao anaty faharatsiana, dia tsy mahazaka fahamarinana ianao. Fatafotoinanao anao ny tenim-panitsiana tokony hitsangananao, nefa iza ny manapo fa ndro ty andro androany ty mihitsy, ny andro tena tian'Andriamanitra hanokafana ny fonao, fa tiany ny anovanao eo amin'izay lalina mety mahazatra anao, mba nanao fanambakevitra fa goavana be ny famindram-pon'Andriamanitra miandry anao. Amen. Sodoma tsy maintsy ho tsaraina, tsy maintsy ho rava. Gomora koa tsy maintsy ho arendrika. Izany no mahatonga ny fanaratsy avy ao anaty rano miasa, satria ny mpon'ny Sodoma sy Gomora maty, fa ny fanahy mbola ao anaty rano miakatra sy mirongatra amin'izao, tena mirongatra. Amin'izao firenena maro ny babony, voizy io fanahy ratsy io daholy amin'izay ampiasainy ka tsy manana ny Kristy, na any amin'ny aina ao manjery, na amin'ny fahefana sy fanapahana, na amin'ny fanjakana rehetra eto ambonin'ny tany, mialohan'ny iverenan'i Jesosy, dia tena mitsotra aminao fa anisan'ny angady faran'izay enjany eo am-pelantanan'ny Satana io fanahy io, mba hatonga ny fandravanana izao tontolo izao sy azahoany olona be dia be, mety ho tafiditra ao anatin'ilay fitsarana vokatry ny fahavetavetany eo mason'Andriamanitra. Tandremo fa tsy lamody io, fa lamoro. Tsy lamody io, fa lamoro. Tandremo fa tsy mety io. Io ny fanahy mitondra fandravana sy fitsarana fao be. Tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia mbola tsy dia tena nisy roatra izy ireny, hoe ny lehilahy manambady lahy, vavy manambady vavy, fa mpitsangajanga nisy ohatran'ny Maria Magdalena. Dia nahavariana fa Jesosy tsy maty tao Sodoma sy Gomora, fa Jesosy maty tao Jerosalema. Natao Jerosalema vilany fiadanana na tanàna ny fiadanana. Nanangana toeran'Andriamanitra isehony famonjena tahaka ilay toerana anankiray koa izay niravan'ny devoly atao hoe Sodoma sy Gomora. Izany mahatonga an'Andriamanitra rehefa mamboatra ilay tany vaovao izy, dia ny anarana hoe Jerosalema vaovao. Hitantsika izany ao bokin'ny Apokalipsy 7:12. Vakintsika tsara mihitsy ny teniko e, dia mba azontsika. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolon'Andriamanitra, ary tsy ala eo intsony izy, ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao. Apokalipsy 1:20, ny 1:1 ka hatramin'ny 1:2. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsisy tsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny apakariny efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ry kristianina malala,
nanangana taranaka vaovao Andriamanitra. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Te hamonjy anao Andriamanitra, apiditra anao ao anatina taranaka vaovao. Tsy taranaka mitovy amin'ilay taranaka tany aloha 50% olona dia 50% anjely. Ny faninana io anjely io te hitovy amin'Andriamanitra. Andriamanitra tonga teo amin'ny vovoka na nisy fofinaina. Amin'Andriamanitra ny fanjanana sy fiombonana sy fanambadiana dia ara-panahy. Fa ilay anjely naka ny endriky ny olona dia nandry tamin'ny olona dia niteraka olona safiotra anjely. Ny aina tao anaty fahavetavetana tsy mitovy mihitsy ny prinsipa an'Andriamanitra. Andriamanitra zany te hamonjy ny olona ara-panahy. Fa ny devoly teo amin'ny nofo nandresen'ny olona dia nidina teo amin'ny nofo mihitsy izy naka ny endriky ny nofo. Mba hafahany manjaka sy manapaka. Anana vision izy hoe ireo olo-goavany be ireo no hitantana ny tany avy aminy satria ireo ny taranany. Tena afitra andreo tamin'ny safidrano Andriamanitra. Tia nofoana no taranako satria ratsy miaina an'izany fahavetavetana izany ny tany. Lasa nitoeriny zareo ny natiora an'Andriamanitra. Dia nena tao anaty falitony ireo olon'ireo dia tian'Andriamanitra ho vonoina. Ho aringana ny taranak'olombelona hozy izy ny Baiboly tamin'izany satria tsy olombelona le tahaka ilay namoronany azy voalohany ohatra ny Adama, fa niova teny an-dalana safiotra tamin'ireo voalaza ny teny gasy hoe zanak'Andriamanitra, fa anjely. Anjely déchu ireo, le raraka avy tany an-danitra. Ariza moa ny anjely raraka teto an-tany tsy Satana. Dia izay mahatonga an'Andriamanitra tonga dia nandray mesura te andrava andreo taranak'ireo. Dia tsy hitan'Andriamanitra fa manomboka famaofabena teo amin'ny Israely azy. Ireo taranak'ireo sy ny zanak'Israely dia mifanohatra. Satria ady ara-taranaka ilay zavatra nisy teto ambonin'ny tany. Andriamanitra te hamorona ao anatin'ilay famoronana tena izy namorona ny olona. Fa very ny famoronana voalohany mitady olona authentique Andriamanitra. Dia tafiditra tao amin'ny fiainam-panahy izy, lasa niditra indray koa Satana, double attaque. Sady nataony teo amin'ny taranaka ny nampidiry ny tany amin'ny toetra. Zay toetra nahatonga azy ny daraboka koa nampidiry no ao anatin'ny olona zay sensible. Ka tsy miambona tsara amin'ny ara-panahy. Lasa mihatsaratsara velatsia. Dia lasa tsy dia tena hoe miorona tsara ho mitompo vava. Moramora tafotoana amin'ny teny mpahamarinana manitsy ianao nefa Andriamanitra te halanenina aminao. Lasa tsy mahazo aina ianao. Lasa ohatrany hoe fampianarana taraiky indray fampianarana te hanangana anao. Fampianarana ny farany zao andro farany. Tsy ilain'ny olona tsony hoe anakare ambesy anana fiara 500 no ty tany ty arobotena. Zavatra ilain'Andriamanitra zao ny fanairana anao iorona tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hahatonga anao hifakahita aminy. Zavatra ilain'i Jesosy aza miany nofo atateraka amin'ny filana zany. Fa na vao midinao ambany fiahinany nofo ianao ka atateraka amin'ny filana, tsy tamana ao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra, tsy voatahiry ao anatinao ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Satria zay ty zao tontolo zao dia tsy manana ny fitiavany ray ao aminy. Tiavy Jesosy. Ray sy izy ho tombo sy mamonjy ny fiainanao manokana. Avy alao izy anjaka sy anapaka ao anatinao. Fianareo anaka avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandraisanareo an' Jesosy. Noho izany natao andresy reny ninona taky eto ambony tany, ninona zavatra mitangy eto ambony tany, natao andresy ianao tsy no niery ny finoanao sy ny onction ao anatinao fa nankin'Andriamanitra tamin'ny fiavianao. Satria avy amin'Andriamanitra ianao dia natao aresy reny lehibe zay ao anatinao. Ary le ao anatinao ny lehibe fa tsy ianao. Aza fangaro ny fahalebiazany ao anatinao. Afana mijoro za koa lehibe satria lehibe no non, lehibe zay ao anatinao no zay misy eo amin'izao tontolo zao. Le atreanao tsy fanandrana amin'ny fahalebiazanao, noho izany esory ny fomba hijerevanao hoe atreto ny limitinao, fa ny ao anatinao jerena. Zay no ilana communion. Rehefa mifankahita amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao, tsy sakatsakana satria eo amin'ilay sakatsakany anao lalan'izy, eo amin'ilay tsisy azo ale anao lalan'izy. Mitabatabary zareo fa tsy tany izay aiza ny Andriamanitra, aiza ny Andriamanitra reo, ny Andriamanitra njaka amin'izao rehetra izao
ao an-danitra hoe manao zay tiany atao hoe halleloia esory ny fifantohana amin'ny tranga manodidina anao mitraka dia mifakahita amin'izay ao anatinao aokenao ho karazan'olona mora ampiasainy teny fa tsy mavitrika mampiasa teny. Raha mampiasa teny fotsiny ianao dia fahalalana no ifakahitanao amin'Andriamanitra. Nefa azon'ny satana vilalina ianao satria efa nampinaniny hatramin'ny voalohany ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Zay no mahatonga anao raha vao olon'ny saina dia mora avily, fa raha vao olon'ny fanamasina tsy azozongozonina. Satria noentin'ny fanamasina ao anatinao tsy fahalalana tsotra an'Andriamanitra, fa fiainana avy amin'i Jesosy. Za tonga hananareo fiainana hozy Jesosy, amin'ny fiainana be dia be. Satria tao amin'ny saedena teo fovoan'ny sa ny azon'ny fahalalana azo kitihana. Zay mahatonga amin'ny fampianaran-diso na devoly azy afaka mamily lalina amin'ny Baiboly. Mila fantatra ao zany, mila mahafantatra an'izany ianao, satria rehefa ampiasainy devoly ny Baiboly dia lasa connaissance intellectuelle ao anatin'ny sainao ao, lasa azonao ampiasaina ho amin'ny profit na tombotsoanao. Azo ampiasaina ny Baiboly. Ary rehefa ampiasainy devoly ny Baiboly dia ohatra manome hevitra zany hoe Andriamanitra ny tompony soratra fa raha tianao ny hinanana dia amboamboarina eo ilay izy an'ilay zavatra tsy asain'i Jesosy toriana ny torianao, dia mikaroka-hevitra ianao, ahatafavoakanao raha Baiboly eto ambonin'ny tany any anefa fa tsisy fiatraikany ara-panahy. Fa mahatonga Jesosy ny lasa hoe verina hitondra fiainana, izy te hiombona aminao satria ny azonaina tsy voakasika tao edena. Tonga dia narovan'Andriamanitra. Dia izay tsy voakasika ny dinan'Andriamanitra tamin'ny alalan'izany, satria izy hitondra fiainana antsika. Lasa azonaina zao Jesosy. Fa amin'ny alalan'ny fihinanantsika ny nofony sy fisotrotsika ny rany dia manana ny fiainana ato anatisika, izay afaka hanovantsika hitafiny tsy fahalovana amin'ny fotoana iverenana, satria tahaka asika rehefa iseho izy. Halleluja. Tahaka asika rehefa iseho izy. Singa avy aminy no ao anatinao, anovany anao, anaka azy, satria tonga izy hitondra fiainanao anao. Zay zavatra rehetra no hoentin'i Jesosy dia fiainan'Andriamanitra ho anao avokoa. Zava-poana zany ny fahatakarana tsy misy fiainana. Tsy misy fiainana. Saina mahiratra be fotsiny fa tsy ara-panahy izy. Nefa izay manaiky ho tarihany fanahy ny zanak'Andriamanitra. Ary ianao tsy hoe safiotra anjely fa ianao zanak'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay ilay izy tena nimba taranaka izy dia tonga Andriamanitra nidina naka nendriky ny nofo hanangana taranaka vaovao. Io ilay atao hoe kristiana. Fitodian'izao ry havana ny tanàna izay tianao hitoerana mandrakizay. Misy ny tanàna ny fiadanana vaovao tao hoe Jerosalema vaovao, fa misy ny tanàna levona sy rendrika tao hoe Sodoma sy Gomora. Amin'izao satana mifehy filma, dessin animé, lalàna. Zay azo ny idirana filma. Raha ampijery filma ianao dia gaga, fa manomboka ampidirana tsikelikely, lehilahy manoroka lehilahy. Any amin'ny dessin animé, vehivavy miaraka amina vehivavy, na lehilahy miaraka amina vehivavy, lehilahy miaraka amin'ny lehilahy. Lalàna manomboka soniavina sy terena hoe safidy ny fitiavana. Fa zay mikitiketika an'io ka vita voty io dia migatra. Any am-pianarana tsy azo tenenina intsony hoe dadanay sy mamanay, parents, mes parents. Satria Dôly fa sy vandamina ny dadany sy ny mamany. Voizina mihitsy ilay izy mba ho tafiditra ao anatin'ny olona. Mampiely satana ny zavatra rehetra tonga Sodoma sy Gomora handresy an'izao tontolo izao. Taloha zany mahamenatra, na fenina mahamenatra. Fa amin'izao aseho télé fa mety.
mety ny lahy samy lahy, mety ny vavy samy vavy. Tandremo ny zanako fa loza. Mitovy amin'ny tatouage io, mitovy amin'ny sigara, mitovy amin'ny kavinila. Atao manahitaita sy mety eny amin'ny televiziona dia lasa lamody rehefa avy eo dia ohatry ny mety. Raha tsy mitandrintsika afaka 10 taona na nataontsika hoe 7 taona orinan'izao fotsiny dia tsy azonao anarina intsony ny zanako fa lazainy fa démodé anao fa tandremo. Ilaza amin'izay izy fa mila misokatra ny masonareo manaiky fa zao daholy amin'izao nataon'ny olona. Dia raha vao tenenao sy anarinao aza manamelo ka fa ny foronon'Andriamanitra non. Izy milaza fa foronony ianao. Vavy sy lahy no foronony fa tsy lasa amin'ny lahy. Maty ho ahy Jesosy. Tsy laviko. Maty ho anao Jesosy. Raha mbola olombelona ianao ka manana fiainana mety hoe faran'izay ratsy indrindra, ny klasy ny fahotana sy faharatsiana tsy azahoana famindram-po dia miteny ratsy ny fanamasina ihany. Afaka miverina ianao amin' Jesosy fa mandray anao izy. Andriamanitra tsy namorona an'izany fa Andriamanitra hitako ato anaty baiboly eo bokin'ny Genesis nandravan'izany izy. Aza vily mihitsy, aza mboamboarina ilay teny fa ndao tonga totsika ilay mahitsy vakeo ny bokin'ny Genesis fandravany ireo. Izany tsy miforonony ny fandravany, raha zavatra miforonony tsy ravany. Rehefa niteny Andriamanitra fa tsy andrava amin'ny rano intsony kanefa Sodoma sy Gomora mbola niaina tao anatin'ilay faratsiana dia levona ihany satria tsy vitan'Andriamanitra ny janona tsy andrava fiainam-betaveta. Vitany devolo manao lalàna amezana ny zavatra rehetra mba hahatonga ny fahavetavetana ho tonga fiainana. Kanefa ny tanjony mila misokatra amin'ny masonao ry firenena, mila misokatra amin'ny masonao ry fiangonana. Ny tanjon'ny Satana dia napotika ianao hatramin'ny farany. Tsika tsy afaka ny anakana an'izany tsy ho am-piangonana fa tsika afaka manakana an'izany tsy ho amin'ny fiainantsika kosa. Averiko. Tsika tsy afaka anakana an'izany tsy ho am-piangonana fa Jesosy efa niteny fa tsy maintsy hisy izany eo am-piangonana. Matthieu 24:15. Hitsangana eo amin'ny alitara mihitsy zao fa manomboka akseptena any amin'ny fiangonana. Mariazy ny lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy. Mila mitandrina ianao fa fiainam-panany resahana eto. Miangavy ianao ampitiavana. Miala amin'ny faratsiana. Matoa mbola maheno an'izao teny izao ianao. Afaka miova sy manapa-kevitra. Hiala amin'ny fahavetavetana. Raha isan'ny velona ianao dia mbola misy antenaina. Tandremo ny ankonana. Ampitao tsara amin'ny ankonana ny fahamarinana. Aza miditra anatin'izany tontolo paratsiana sy vetavetra izany. Afaka mela ny faratsiana rehetra Jesosy. Fa afaka miverina amin'ny fomba tsotra ianao. Mba hahatonga anao tsy hiara ny fitsarana sy ny fanoherana avy aminy noho ny fahavetavetana. Za mahita fa tsy anjarantsika ianomy tsara hoe iza no vonjen'Andriamanitra ary iza no ahafahan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Fa nalay jiolahy teo akaikin'i Jesosy azany hoe tafiditra mialohan'ny Petera tany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa niona tamin'i Jesosy ka niteny tamin'i Jesosy hoe rehefa tonga any amin'ny fanjakanao dia tsarovy. Noho izany tsy zavatra faran'izay mafy hatreto ka tsy vitan'i Jesosy ny mamela azy. Fa ny fahasoavany kosa sy ny amoram-pony dia mitaonanao hibebaka sy hiverina aminy. Tsy hanameloko anao izany teny izany fa hanaitra anao. Fa misy programa tiany Satana atao andravana sy amin'ny tehana ny taranak'olombelona amin'izao ny faran'izao. Mihitatra ilay izy. Makany Allemagne ianao mandeha izay ilay mandeha mivezivezy io dia gaga mahita tovolahy roalahy tena amin'ny style be mihitsy dia marikoriko. Dia eo zareo mizaridaina dia mifanoroka. Verena amin'i Jesosy. Tsy dirako ny fomba hoana ny amin'izay ianao fa mizara fotsiny ihany hoe miovà ianao. Izany no fahamarinana. Ohatry ny Isaiahko
Tsy problemako fa rehefa nirana iteny dia miteny ahako. Rehefa vita ny zavatra teneniko dia lasa ahako. Dia misy voatotoina ny fony satria nahoana efa lalina mihitsy ny an'izy roa lahy na ny an'izy roa vavy. Tezitra. Ianao ve mba hiteny anahy? Fa iza moa ianao? Mpanompon'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tompoko. Nirana hiteny dia ohatra ny Isaia nirana tamin'ny Ezekia ihany koa. Tonga avy any Isaia dia hozy izy tamin'ny Ezekia, omaniny avanao fa ho faty ianao, tsy vao mafaly zany. Ho faty ianao? Vita? Andriamanitra, tsy nirarahin'i Ezekia, mahafinaritra tsy tezitra tamin'ny Isaia izy. Fa lasa izy nakeny mirindrina mivavaka. Fona aminao Andriamanitra. Mamelany eloko fa tsy mety nato. Tomany. Lasa nandeha moramora Isaia, nandeha nody. Rehefa nandeha nody izy teny an-dalana, efa hiditsy ny varavarany tranony. Ndana miverina. Dia miverina indray. Ndana teneny Ezekia, ampitomboky 5 taona ny andro iainany fa raiko ny fitarainany. Nazo prolongation 5 taona hono ianao fa dia amboary indray zany ny programa manaraka. Tsy nintsony Ezekia fa Andriamanitra rehefa miteny indray mandeha dia izay ihany. Ary rehefa manamony fona izy ho lasa. Dikan'izay ny olona rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra dia tsy matahotra ny ho faty. Dia Ezekia anisan'izany vavolombelona. Ahoana ninoko an'izany ozy izy fa zaho efa nitenen'ny tompo efa nanomana amin'ny foka hoe zao ny fotoana. Dia hozy izy Isaia, mba inonao fa Andriamanitra indray no naniraka ho amposany avy any andefa nandray ny masoandro. Adiny 10 averiny adiny 10 ny alina. Wow! Naveriny adiny 10 ny alina. Zay vao niny Ezekia, hoay, namindra fo tamiko Andriamanitra. Ka ny famindrapon'Andriamanitra, ino tsy hidirako, za porte-parole. Tondra mesazy tsy za mpanompon'Andriamanitra nombona teo amin'ny azo fijaliana mba mijery anareo fa nividiny tamin'ny rano sarobidinareo tamin'ny nanekeny ny kapohana sy ny fantsiana teo amin'ny azo fijaliana 2 taona lasa izay. Ampahiratra ny masonareo ahalala ny alehiben'ny fitiavany. Tiany Jesosy nareo fa natohinana endriky ny fahotana sy faharatsiana miverena amin'i Jesosy fa raha mbola velonaina ka miaina ianao vonona any amindra fo aminao Andriamanitra, miala ny favetavetana, miala ny fahotana, mitody, miateny ny azo fijaliana noho ny fahasoavany. Tianao Jesosy! Tiantsika rehetra Jesosy. Halleluja! Zao ny fotoana afatsika tena miteny amin'ny Tompo. Tompo, raha ambola velona ka miaina ety ampio a Jesosy, ampio a Jesosy, zao no anifanyry Tompo ny azona toampoko fambia Jesosy. Tenenao kaikinao, ampo atsika Jesosy hoe. Ampo anao Jesosy. Atsangany an-tanan'izay mangetaheta hoe raha voaneny trompetra dia mifankahita amin'ny andao ny tentanana. Mafeo azy! Halleluja! Halleluja! Miala tsiny fa mety misy tafitohana, mety misy tezitra, mety misy tena sorena na mijery any ambadiky ny vata fahitalavitra any, satria mbola mety miaina ao anatin'izany. Afatra anankiray ny tiako lazaina aminareo. Ny tsy fitezatsika anaiky fahamarinana dia tsy afaka nova amin'ny fahamarinana ho fahadisoana. Rehefa miteny Andriamanitra dia izay zavatra tenen'Andriamanitra dia fahamarinana natao hiainana fa tsy isika no hanamary-tena. Tombony ho amin'ny fisitsika ao amin'ny Kristy ny ahalalantsika fa manompo Andriamanitra eo amin'ny fiandrianantsika. Dieu souverain. Zay sitrapony no natao tanteraka ary izy ny tompon'ny fahefana sy ny fehezao rehetra izao hatramin'ny farany.
tsy tonga anameloko anao satria tsisy fanameloana amin'ny Kristy Jesosy. Tsy tonga ihany koa ilaza fa mety ny ataonao fa raha tsy niteny maneke ova ny teny mba hiova ho tsara noho ny teo aloha ny fiainanao. Ny tanjon'ity teny androany ity dia ny ahatonga anao hiova fo anaiky indray ny famarinany teny mba afatsika miona amin'ny fotoana nenon'ny trompetra sy ny fionaraka anjelin'Andriamanitra. Efa katoka loatra mantsy ny feno ny fepetra ara-pamantarana ny lazay amin'ny Baiboly fa efa tena akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Noho izany ao anatin'izany fotoam-panomanana izany tsisy tokony hampatahotra fa raha mbola isa velona ianao dia misy antenaina afaka ao anatin'izao ray sekondra izao dia afaka niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Hanovanao Andriamanitra raha tena manenina ao am-ponao ianao, manapa-kevitra ao am-ponao ianao, hiala amin'izany fanao izany. Vonin'i Jesosy ny andray ianao. Ataontsika rehetra hitsangana vetivety. Teny amin'i Jesosy sika. Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy ary raina ihany koa tamin'ny alalan'ny famonjena. Miverina eto tongotra izay androany. Mila ny famindram-ponao izay miasa amin'ny fiainanay. Dia io izay ho afakota. Esory amin'ny fiainanay ny faratsiana mba ho fampahotany izay. Aoka ireo fahavetavetana sy faratsiana rehetra hiaisitra amin'ity takarivo ity Andriamanitra. Tsy hanakitsy hanapahefana amin'ny fiainanay. Manomana amin'ny fonay izay mba ho mpanompo mahatoky hijoro eo anatrehanao. Tsy azo lazaina hoe mbola mibebaka ny olona nandray an'i Jesosy nefa fianapaharatsiana ao aminy mbola hiainana sy mitady ho fatorana amampolo taona ny maro manompo an'Andriamanitra nefa tsy mety tena tanteraka amin'ilay ohatry ny fanetretena sy fitiavana tadiaviny iray. Mbola tsy nanomboka akorytsika raha izany ny toepontsika eo am-panompoana an'Andriamanitra. Raha tsika no milaza fa efa ela niaraka tamin'i Jesosy nefa misy zavatra mampalahelo an'Andriamanitra mbola hijoroantsika. Izao ny fotoana androany hariva. Tsy tonga Jesosy hanameloka anao. Tsy tonga Jesosy hiteny anao mpanota nefa teo amin'ny hazo fijaliana roa arivo fotoana lasa nomboana teo amin'ny toeranao izy. Sokafo ny vavanao fa mitady olona authentique Andriamanitra. Tsy mifanohitra ny zavatra teneno ny vavany sy ny ao am-pony. Mifandesen-dahatra amin'ny fanompony sy ny zavatra hijoroany. Tia hita olona authentique Andriamanitra. Sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Tia Jesosy. Raha mbola hitanao fa misy mifanohitra ny zavatra lazaiko sy ny zavatra atoko. Raisiko ndranao sarobidy. Diovy Andriamanitra. Mbo karazan'olona authentique eo imasinao. Miasa mahery eo amin'ny fiainako. Miasa mahery eo amin'ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eto ianao androany hariva resy lahatra ny amerina fanoloran-tenanao indray dia averiny miaraka amiko izao vavaka izao. Jesosy io manantona anao androany hariva. Matsiaro ny famarinan'ny teninao aho. Tia Tompo. Diovy aho. Afao aho. Raisiko ndran Jesosy. Anadio ny fieritreretako. Anadio ny foko. Anadio ny fiainako. Androany Jesosy io. Mamindrafo amiko indray. Mamelany fahotako rehetra. Raisiko ianao ho tompoko. Raisiko ianao ho mpamonjy ny fiainako manokana. Manjaka ny fiainako rehetra. Jesosy sorato io boky ny fiainana indray ny anarako. Zanakao aho. Mpanomponao aho. Olonao aho. Misaotra Jesosy. Fa voavela ny eloko. Voasarona amin'ny fahotako. Miaina ao amin'ny Kristy aho. Ay ny fiainana mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen. Ndao tsika itetanina mafy amin'ny tompo mazaho toerana vetivety a. Anao fanatritsika ho an'Andriamanitra. Ndefa mifampilazam-baovao tsika. Aorian'izay tsika hivavaka dia rava ny fotoana. Alleluia. Fa miara-patsika tsiraray avy a. Ny anaran'i Jesosy. Anatanteraka fanatritsika. Fa folo-karena sakrifisy izay rehetra ao am-ponao
tianao omenan'ny tompo a dia zao ny fotoana fanatanterahana izany. Araka ny nambaram-palompon'Andriamanitra teo nampatsahivony a dia aokontsika hafana na mahafana ozy izy na mangatsika fa tsy matimaty ny matimaty dia vetaveta. Ohatra ny tehiteny ny tompo hoe tsisy négociation azo atao fa andaontsika hafana. Amen. Amen ve zany sa tsy amen? Amen. Ohatra ny tsaroako nisy mpanompon'Andriamanitra nampianatra tamin'ity herinandro ty hoe zéro excuse. Zay izy pasteur, zéro excuse. Dia ohatra ny tadidiko le tao anatin'izay le niteneny tao anatin'le izy zany le nisy le lavoan'ny le tratran'ny paralysisa. Zay le izy dia mipataina nampidirina tao dia te-hanentana anao hoe dia mbola malalaka ny seza dia ndao hamonjy fanatrehan'Andriamanitra. Rapito zao a fotoanantsika eto amin'ny fito a misy ny fandraisana fanasan'ny tompo. Azandrasana ho feno tanteraka na feno ario dia vonona ny ambasadora hibatanao amoaka apititra anao ery amin'ny tafo ery. Raha ilainy zany. Fa mino aho fa ho avy ianao rapitso, ho avy ianao amin'ny sekoly rehetra izay hanentanana antsika eto. Isan'andro entanana foana tsika satria aza miandry paralysisa reto na paralyseta na paralyhuit izay mety aminao fa tsy andao hitady an'Andriamanitra tsika. Amen. Andao hamonjy izay fotoana rehetra efa ambary eto fa manina moa ny tenenina foana hita isan-kerinandro hoe amin'ny fito eny amin'ny super-u Analakely dia izay mety fa nga tsy fantatrao zany fa averina satria tiany tompo ianao mba ho hitany foana satria efa akaiky le fotoana miomana tsika. Latsinainy zao amin'ny fito dia sekoly efa hainao tsy enjery angambizay fa misy vaovao dia teneniko hoe sekoly mpamahana olana latsinainy a, talata sekoly mpanasitrana na larobia sekoly mpanambihana ny toetra. Mila amboariny tsika mba ho tafiomana tsara fa ho avy ny tompo. Amin'ny fito ka hatramin'ny valo sasany ireo fotoan'ireo super-u Analakely dia mba mivonona amin'izany tsika ny Zoma tsika efa eto foana amin'ny efatra tahaka ny androany. Alleluia. Ity afatra anankiray ity dia ho an'ny namana avy any fianarana, avy any fianarasoa. Misy séminaire zay karakaraina 26 sy 27 ny volana Jiona. Zay le izy ato. Alleluia. Raha te hahita an'izay ianao ohatra ianao avy any fianarana any raha mijery télé ianao na mijery Facebook na libetany fianarana anao fa eto an-tanàna dia ndao sika hiaraka ho any hanatrika ny séminaire programme croisade fiombonana ny fianarasoa. 26-27 juin séminaire ary ny croisade izay atrehantsika dia 28, 29, 30 juin eo amin'ny stade na Pasabaza amin'ny 3 ora tolakandro. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Anangan-tanana indray aritsika izao izany ho any. Tonga amin'ny fotoana fananganan-tanana. Alleluia. Saotra tsika. Ndao tsika hivavaka re. Eto ambavaka io fotoana io eto ambavaka ny afahafahantsika tsiraray avy makany. Eto ambavaka le tsy nanangan-tanana teo mba ho afaka ny ho any. Alleluia. Ndao hitsangana aritsika. Dia ainjiro aty anoloana ny tananao ary. Tompo Andriamanitra misaotra anao izay fa Andriamanitra ianao ary tsy miovy ianao. Tia anay loatra ianao ary ambaranao ny fahamarinana izay manafaka anay tsy ho andevo. Tsy andevo ny fahavetavetana sy ny faharatsiana rehetra, fahalotoana rehetra izay Jesosy. Fa ampio izay tsy hisaraka aminao tsonina oviana na oviana. Hitady ianao na aiza na aiza. Tompo androany dia manolotra ny fanatitra izay, manolotra ny fahafolon-karena sakrifisy rehetra tao am-ponay atolotra eo anao Tompo. Mba ho raiso izany ho voninahitry ny anaranao ho anitra kasitrahana amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy voninahitra ny Tompo. Alleluia. Alleluia. Ndao tsika no fova ny tanantsika any amin'i Jesosy. Mpifaliana be mihitsy. Izay rehetra nomen'Andriamanitra fahafahapoa, nandray teny fiainana, ny ovafoa, zanaky ny fahamarinana fa tsy zanaky ny fahaverezana,
olona mandray teny mpantsiana mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara aoka izy ravoravo ny fanahany. Iteny amin'Andriamanitra hoe tsara loatra ny fitondranao ny fiainako. Misaotra anao fa nitsianao ho karazan'olona afaka handray teny fiainana avy aminao androany. Satria zanak'Andriamanitra ianao, mino fa hikasika ny fiainanao izy amin'ity takarivo ity. Ro zavatra rehetra tsy namboleny ndraiky ozy izy Jesosy dia ongotako. Dia hitanao fa izay zavatra tsy tian'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, lasa tsy tianao koa. Satria izay ny atao hoe fiasan'ny fanahy mitaridalana ny olona. Rehefa feno fanahy masina ny olona ka tarihy ny fanahy masina dia mamindra ny fiainana ao anatin'ny olona ny fanahy masina. Raha taloha ianao zatra mandaindainga dia tsy tia mandainga intsony. Raha zatra mijangajanga dia tsy tia mijangajanga intsony. Raha zatra hoe maniry fananan'olona dia tsy maniry an'izany intsony. Lasa mametraka ny ara-panahy ao ambony ianao dia zavatra sarobidy amin'Andriamanitra ny sarobidy aminao. Izany ny atao hoe olona feno Andriamanitra. Tsy olona miandrandra double portion amin'ny onction fotsiny na miandrandra double portion amina fahasoavana sy fitahian'Andriamanitra, fa olona miaina ny fisian'ny fanahy en plénitude. Izany hoe ilay fahafenona mihitsy nomen'Andriamanitra anao. Izany mahatonga antsika tsy mandany fotoana hoe tompo ta io avy roeny aho. Fa rehefa manana ny fahafenona ianao dia manana fitobahana mihoatra noho izay zavatra rehetra hireny izao tontolo izao miaraka aminy. Raiso ny fahafenon'Andriamanitra ahatonga anao hisitraka ny fahatsarany rehetra. Jesosy tompo dia nilaza katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Fanampy anao izany rehetrarehetra izany. Izay katsahany jentilisa fatratra no ataon'Andriamanitra manaraka anao rehefa mari-toerana ao anatinao ny fanjakany. Misaoran'Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Teneny dia sokafo ny vavanao. Saotranao Andriamanitra ny amin'ny teny fiainana, ny amin'ny fananganana, ny amin'ny fahamarinana, ny amin'ny zavatra mitranga. Hitan'ny masoko ny amin'ny zavatra tsy hitan'ny masoko nefa efa manomboka esanao mahery eo amin'ny fiainako. Amboary Andriamanitra ho karazan'olona tena mety aminao, manaiky ho tarihana, feno ny fanahy, feno ny fahendrena ao ato anatiko. Miasa mahery eo amin'ny fiainako. Aoka ny sofiko, ny masoko, ny foko, ny momba rehetra Jesosy tena anao tanteraka. Matsiaro ny fanambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny bokin'ny Romanina toko faha 12. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Romanina toko faha 12 ny 1 ka hatramin'ny 9. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy. Ny hoe rahalahy dia efa olona ao amin'i Jesosy. Noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompo-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Jesosy izany teny izany no entinay tamin'ity takarivo ity. Ahatonga ny momba anay rehetra ho feno Andriamanitra. Na ny tananay, na ny fijerinay, ny fietreretanay, ny fisainanay ho feno Andriamanitra. Raiso ny fahafenon'Andriamanitra ameno anao ka tonga n'Andriamanitra azo aina ao anatinao. Raisany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amin'ny alalan'ny teny fiainan'androany, aoka izy transformation amin'ny fomba tsy takatry ny saina ao anatinao. Ahatonga ny Kristy ho tarafina amin'ny alalan'ny fisianao. Aofafainy amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Tia Tompo, feno tanteraka, feno momba anao manontolo ny amiko. Ianao ny ilaiko, ianao ny rehetra amiko, ianao ny iriko. Ty takarivo ty ireny tanany ireny Andriamanitra. Satria izany no hetahitany. Dia pourvu fa tsy Andriamanitra namonjy ny fanahiny ihany ianao, na namonjy ny ainy fotsiny, fa namonjy ny fiainany iray manontolo ihany koa. Rehefa sakaizanao Lazarosy ka renao hoe maty izy, dia niloaranao hoe farina tany am-pasana ary navoakanao mba iray latabatra aminao. Ohatrany koa izay fiangonana izay. Ary amin'ny fotoana ny nono trompetra ny maty rehetra koa hivoaka amin'ny fasana ohatran'ny Lazarosy ny fiangonana, dia hiakatra eny amin'irao an-lanitra aminao, dia eny amin'ny latabatra, iray latabatra aminao tahaka ny Lazarosy koa. Dia androany Jesosy, izay matimaty rehetra amin'ny fiainan'ny fiangonanao mialohan'ny fotoana hiverenanao, dia aoka ho velombelona indray. Meo tanjaka izy mba hahafahany manompo anao. Satria mbola ilain'Andriamanitra ny fiangonana mialohan'ny fotoana hiverenany, anahitra ny maro amin'ny fanjakany. Tononoko amin'ity takarivo ity, fanasitranana avy amin'Andriamanitra ho eo amin'io vatanao io.
satria tepolo ny fanamasina ny vatanao. Ninninona fivitosana fanaintaina na aretina, ninninona viriosy mety makany amin'ny raha gripe ao anatin'izao ririny izao avizanana reo karazan-javatra rehetra tsy nambolen'Andriamanitra, sokafo ny vavanao dia tenena hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy. Averen'ny fanondroany miala amin'ny anaran'i Jesosy. Averen'ny fanontelo miala amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy. Alohan'ny anyrahany antsika amin'ny fomba mahagaga any amin'izay toerana anyrahany antsika mba ambony jentilisa ho azy. Ianao zanak'Andriamanitra io aloha karakarainy mialohan'ny fotoana. Aoka isy fanasitranana ny masonao. Raha jamby ianao dia mahirata amin'ny anaran'i Jesosy. Raha marenina ianao dia mandrenesa amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mona ianao dia mitenena amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy sakana any amin'ny lalakany na any amin'ny lalan-drivotra any amin'ny tova any anaty any na marary aty ianao na pancréas tsy fantatra hoe inona lesy na tsinay madinika na tsinay be, ninona aretina rehetra hatrany amin'ny taolana colonne vertébrale, ny kio, ny lohalika, zay marary rehetra ny hoany, raisoakety izao ny fanasitrananao. Averiko, raisoakety izao ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Anao napatsapana, apetrao amin'ny lohanao ny tananao. Dia teneny Jesosy, fenoy ny fananao a Jesosy. Fenoy ny herinao a. Fa raha ny zanaka anao afaka, dia afaka tokoa. Misaotra Jesosy. Amen. Raha sy nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Mandehana amin'izao herinao izao fa ny tompo ombanao, ny tompo ameno anao, ny tompo ampatanjaka anao, ary ny tompo ampahery anao. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Raha-pitso maraina fotoana tena spesialy ao fandraisana ny fanasan'ny tompo. Anazava amintsika ny fahafahanao mifankahita amin'Andriamanitra tsy hita nefa mikasika ny fiainanao ao anaty communion. Samy ho tahiny Jesosy daholo tsika rehetra veloma tompoko.